Ady efitra diso avokoa no misy eto amin'ny firenena fa tsy mitondra amin'ny fampandrosoana sy fihavanana. Honambara ny fiarahamonim-pirenena zao nirina raha fanomezan-tsoa Androany. Manoloana izany dia takona tanteraka ny tena fitiavan-tanindrazana. Araka ny nambarany moa dia tokony ady amin'ny fantrana sy ny fitiavan-tseza ary ny fitiavam-bola no tokony adino eto Madagasikara. Misy ny lalàna mipetraka zany tokony hojerentsika nandeha ny fifidianana dia miverina fa tokony tapitra ny ady hevitra. Amiko manokana dia tsotra hoe efa voaporofy nandeha daholo ny nationalité frantsay, romibosy, nandeha daholo zao resaka fandravana sionisty ACC zao fa misy vahoaka malagasy efa naneho sapiriny telo tapitra isalatsaka. Dia no heveriko ao anatin'izay rehetra izay fa mananjoro eo iza ny andravazoa vahoaka telo tapitra isalatsaka amin'ny fiden'Andriamatoa ihany Rajoelina. Izay ny fanontaniana. Milaza ray aman-dreny ara-drazana izy ireo, ray aman-dreny ara-drazana kiny ahoana. Zany ray aman-dreny ara-drazana zany mampiavana. Tsy fantatra hoe ray aman-dreny ara-drazana mivoaka avy aiza izy ireo fa aminay dia izao hoe tsy crédible, tsy tsinitsinina akory manoloana zavatra misy ireo mpanao politika. Jula politika sy mpikaramanady politika fisoloana akanjo mifanananao akanjo vidiana tery amin'ny pavillon vie no ilazanao fa ianao ny tompon'ny fahefana. Ny akanjo fotsiny moa soloana dia ray aman-dreny ara-drazana. Dia avy eo indray lasa mpanao politika. Dia avy eo indray lasa zesety tsy haiko tsony ka tsy menatra mpanao politika malagasy amiko. Mangataka ny filohan Rajoelina moa ny tenany mba hanao famitsoran-keloka be ho an'ireo gadra politika sy ampodiana ihany koa an'ireo sesitany any ivelany mba hisiany ny fampihavana-pirenena. Inona zavatra tokony ataontsika? Grand pardon, za manokana dia mangataka ny Foiandrina Rajoelina hanao famitsoran-keloka be eto Madagasikara indrindra fa ho an'ireo gadra politika sy ireo olana ara-tsosialy, ireo kriminel rery midioany amponja masisa zay vao efonjany daholo mba hiasa, mba hiavitra dia mila petraka kosa nefa fifanajana eto Madagasikara mba ahafahantsika mamaritra ny tena hoe ho avy ny fireneny ity. Raha tena tia tanindrazantsika dia izay mimpanjinitsika. Ka za mangataka ny famitsoran-keloka, ny amoahana andreo gadra politika, ny ampodiana andreo sesitany any ivelany hiasa ho an'ny firenena, ampandroso firenena. Fa za kosa nefa contrepartie an'izay dia mangataka apetrao amin'izay le fifanajana. Tsisy fihavanana ho azy zany rehefa tsy mipetraka amin'ny fanajana. Rehefa efa mingavinga eto ataoko ahoana ny havana aminao nefa ianao raha manalika tsy possible zany. Raha mitady fifampiresahana ilaina aloha fifanajana vao mifampiresaka. Fa tsy hoe sady bouton surveillance ny ankizy zay sady andeha anandroka ianao hoe zay sady be sandro ny tsy anaiky nefa ianao mitady fifampiresahana inona le izy. Ary amin'ny plus raha fifampiresahana fitadiavam-toerana tsy ilaina raha amiko. Fa raha fifampiresahana hiady amin'ny fahantrana sy projet de société anasolo vahoaka mino fa tsisy andahan zany rehetrarehetra zany. Tiany falaneny filoha teo alohan'ny Rajoelina no olana eto amin'ny firenena ho ny faneo-kevitra no entina antoko otrikafa Androany fa ny hoentina teratany frantsay izay efa nananjanaka atsika ary tsy ekena intsony iverenana izany. Hoanay eto amin'ny otrikafa nenay dia mazava hoe izahay kosa aloha dia tsy andeha anaiky zany mihitsy hoe teratany frantsay hitondra ny Madagasikara. Zay zany nenay tena zavatra tsy azo indray ekena mihitsy ary any tanana ny rehetrarehetra hoe ndao tsika hijoro amina fandraisana andraikitra satria ny tantaran'ity Madagasikara ity fantatritsika fa nisy ireo ray aman-drenitsika izay mitolona ny anafahana ny firenena teo ambany vahoan'ny frantsay. Aty amin'ny taona 2024 tsika miverina izay zavatra ary miverina amin'ny endriny mivantana mihitsy hoe io misy teratany frantsay indray hitondra ny Madagasikara dia jerentsika fotsiny ve zay hoe meloka kosa tsika manoloana ny tantara ary ho amin'ny taniny ny taranaka faramandiny ho atsika zany raha ohatra tsika tsy mijoro ary me manokatra lalana ihany koa zay ho an'ny teratany vahiny hafa mety karana mety sinoa mety amerikana zany samy afaka mitondra ny Madagasikara avokoa dia zay hoe tena diso manoloana ny tantara kosa tsika raha tsy mitsangana amin'izay lapan'izay ka etaninay ny mpiray-tanindrazana rehetrarehetra ny manana andraikitra rehetrarehetra hoe andao hijoroany zany satria resaka fiandrianam-pirenena resaka fitiavan-tanindrazana izy dia tsy tokony hokentsika ny tsangan-dravatra sahala amin'izany. Tsy tokony atao ampiematra ny fampiroroana izay misy ataon'ny fitondram-panjakana ho iatrana ambarany Eliara Bevahiny ary tsy mafinao ny fitondrany Amiral Dede Ratsiraka ny fitondrana izay misy amin'izao iatrana ambarany ary tsy voatazana ho izy rehefa ny vahoaka no mitroatra. Ilay hoe ho sarotsaritra aloha no fomba faneho-kevitra ho sarotsaritra ny fiatrehana toy le zany aloha dia mazava satria tarafitsika tamin'ny resaka nataon'ny Général Navalomanana dia hoe izy no mampisambotra, izy no afaka mampigadra, izy no mamoaka izay tiany avoaka, mitazona izay tiany hotazomina. Dia hoe tena mampiseho ny heriny mihitsy zany zareo satria mieritreritra azy. No matanjaka saingy izao nefa izay ady fatra-pamerina an'ity zany
tsy nanisy fitondram-panjakana natanjaka ohatrany mety ny arema zany teto ny ambiny a fetiko hoe tsy resabe fotsiny raha zao fitondrana misy zao tsy matanjaka noho ny amiral didera tsiliko zao zay na vitany teny mihitsy hoe na io de limpito ny mandany jeriko ary ianareo a de tsy ala eto rehefa tonga ny fotoana rehefa nitrotra ny vahoaka fantatritsika nefa rany zay ko zay hoe tsy ny général Valmanana androany no andeha ampitahotra ny piraitanindrazana amin'izay lafin'izay zay hoe mety hogadrainao ny ao samborinao ny ao mety hovononao mihitsy ary tsy fantatra zany satria ireny trangana afatezana 10 lary iny ange manahiry an'ireny efa saingy zao mididina ny 7 tapitrisa ny malagasy raha gadrainao ny ao misy mitsangana foana eo raha vononao ny ao misy mijoro foana eo satria sarotra ho any no anaiky an'izao a zavatra misy eto amin'ny firenena zao. Raha nambarany ilay ara-pivahiny hatrany dia ho sarotra amin'ny fitondrana amin'izao ny hitondra firenena raha ny zava-misy nojerena satria sady tsy ara-dalàna no sady tsy maro toerana ihany koa. Misy ny fahatapahan-jiro mifandimby amin'ny 12 ora alina ka hatramin'ny 4 ora maraina. Izao no natao dia mba ampianana ny fandaniam-bola ao anatin'ny orinasa jirama sy ny kitapom-bola mpanjakana. Hony nambarany minisitry ny angovo sy ny ankoranafo Andria Manampisoa Solo. Rehefa volana Aogositra ka hatramin'ny volana Desambra dia miaina ny rian-drano ao Andekaleka ka miaina araka izany ihany koa ny vokatra vokarina ao atoerana. Voatery mampiasa milina mandeha misoloka araka izany orinasa jirama ka tsy maintsy misy ny fitsitsiana atao. Noezahana kosa nefa amin'ny fotoana tsy dia manelingelina ny mpanjifa no anaovana ny fanapahana raha ny fanazavana hatrany. Fanzavatra misy zany dia zao hoe aloha tenenina marina ny vahoaka ny periody rehefa manomboka volana Jolay août ka hatramin'ny Desambra eo dia midina ny rian-drano manerana ny nosy. Ny akamaroan'ny famokaram-herinaratra ny jirama nefa fantatsika indrindrandrindra fa ny ao Andekaleka dia rano 120 mégawatt. Amin'izao tsika miteny zao raha tokony hamokatra 120 na 115 mégawatt Andekaleka dia vao androany manay zao dia 40 ny ao 40 vokatra zao dikan'izany ny faminona an'izay banga zay 80 mégawatt zay termique. Izany hoe tsy maintsy amin'ny resaka solika tsy amin'ny resaka solika mavesatra na gasoil koa zany fanampy daholo. Ny zavatra misy koa nefa amin'izao rehefa hitantsika koa iraisam-pirenena zany miakatra dia miakatra ny vidin'ny solika. Izany hoe tsy mahazo robaroba zany tsika fa rehefa mamokatra mafy be amin'ny solika tsika dia dikan'izany mandavaka be ny teti-bola ny jirama izay efa lavaka dia mandavaka ny teti-bola mpanjakana satria fanjakana tsy maintsy hanampy an'ireny. Dia izay zavatra zany tsy maintsy asiana fandanjalanjana raha mbola azo atao tsy mifanelingelina ny mpanjifa fa tsy maintsy ahena ilay izy dia maneno tsika izay mahatonga ny hoe amin'ny alina amin'ny 12 ka hatramin'ny 4 maraina raha azo atao dia ahena ihany aloha ilay izy asiana délestage tournant zany satria tsy maintsy ao anatin'izay fisitriana izay. Ho fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny orinasa jirama dia nisitraka moto miisa 50 sy camion miisa 10 tamin'ny alalan'ny tetikasa LED izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola. Ireo fitaovana ireo dia amalina ny fangatahan'ny mpanjifa izay miisa 5,000 sy 4,000 ho fanafainganana ny fampidirana jiro sy lancement mora raha ny fanazavana hatrany. Araka ny tenena teo dia fandraisana amin'ny fomba ofisialy any ireto fitaovana fanampiny ho an'ny orinasa jirama ireto. Dia fantelo indray zany androany ireto moto marobe Suzuki miisa 50 reto dia camion lehibe plateau marque Photon miisa anaky 5 ary mbola misy fanampiny mbola zay accélérena koa fa tokony misy camion grue ho avokoa. Izany rehetrarehetra zany dia tetikasa iarahana amin'ny tairim-bola raisam-pirenena Banque mondiale atao anatin'ny famatsim-bola ny Banque mondiale anatin'ny projet LEAD izay fanamafisana trany ny fisinjarana ny herinaratra eto Madagasikara. Ka ao anatin'izay tetikasa zay dia misy famatsina any jirama fiara madinika sy vaventy izay hitantsika zao dia moto maromaro. Ireto moto reto ny tena asany dia iaccélérena ny tetikasa branchement. Indrindra moa ny tetikasa branchement mora zany. Izany hoe amin'izao tsika miresaka zao misy eo amin'ny 45,000 eo zany hoe 5,400 ny isan'ireo vahoaka malagasy mpanjifa izay efa nisoratra anarana efa nandovola anaovana ny branchement.
efa ampy efa miosan'ny 5,4 ny compteur efa ento ny kita complet efa ho avy ny kita manaraka fa efa reo moa zany ny fitaovana ho aparitaka manerana nosy ahafahana miaccéléré. Mariana moa fa fanotenany izao ny orinasa Jirama no nisitraka fitaovana tamin'ny alalan'ny tetikasa lidy izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola.